maninona tsara tononkirany Solomona fahadimy andininy voalohany jereony tononkirany Solomona fahadimy andininy voalohany hoy izy efa tonga eto an-tsahako aho riavako ampakariko miotony miorako mba amin'ny zava-manitro aho efa homana ny toho-tanteliko aho ino tsara efa homana ny toho-tanteliko mba amin'ny tanteliko aho ary efa misotro ny divaiko mba amin'ny rononoko homana ianareo ry sakaizako misotro eny mivokisa divay ry malala zany hoe ny olona avelanao hihinana ny arenanao ny zavatsoanao ny tantely sy ronono dia izy mihinany ianareo ry sakaizako tsika pino rehetrarehetra dia mahalala tamin'ny anniversaire anao nisy gâteau vovaiko nay fomba fiteny tsy mbola nanatitra gâteau tany amin'ny receveur amin'ny buksianao ianao tsy marina ve zany hoe vita le gâteau dia nitsoka gâteau anao dia nididina dia ozy ianao hoe tia teriko any amin'ny le receveur ary amin'ny 116 na 119 fa izy anao afaka mihinana gâteau anao zay nasainao satria maninona reo olona reo olona tianao reo olona reo olona mifankaty aminao mba teny ankeny akaikinao hoe miakara amin'ny fifandraisanao hoe ao ana tsara raha tsy te ho rava fiainana ianao miakara amin'ny fifandraisana inona ny fanalahidy akarany inona ny fanalahidy akarany voalohany indrindra mandalo amin'ny fahaterahana indray tsy natsoina ho mpivavaka ianao fa natsoina ho zanak'Andriamanitra raha lasaka nabavy eo fa zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ny condition voalohany raha te hiakatra ianao ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia tsotra manolora tena ho an'i Jesosy Kristy tompo raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao amen amen ve zay io zany tsisy resaka anaram-piangonana io rehefa miaraka amin'ny pastera intso dia ohatr'izao rehefa atao fiangonana eto amin'ny roksy dia ohatr'izao tsisy anaram-piangonana io fa ny voalohany indrindra ateraka indray ny faharoa raha lasaka nabavy dia izao fibebahana tsy afa ny antsoina hoe fibebahana dia tsy fifonana fa ny dikany hoe fibebahana dia metanoia meta fiovana noia fomba fisainana mila miova ianao ao anatin'ny fomba fisainanao sy ny fomba fanaonao le fanaonao taloha rehetra ajanona zay tsy mety dia manomboka manao zay zavatra mety amin'Andriamanitra tenao menina mafy ahako zay toetra ratsy rehetra zany ajanona satria miaraka amin'Andriamanitra ahako ho sakaizan'Andriamanitra ahako ny resaka alatra ny resaka fahotana ajanona satria manomboka miaraka amin'Andriamanitra ahako ary ho akaiky n'Andriamanitra ahako tenao menina mafy ahako ny fahatelo ka lasaka nabavy ny voalohany fanoratena ny faharoa fibebahana misy zavatra be dia be mila ajanona raha tianao assurena ny fiainanao hoe tsy ho ravy zany ajao tena ino ity misy zavatra isora ny fiainanao zay varavaranao amin'ny devoly rehetrarehetra amin'ny fiainanao akatony azoko atao ary ve hoe raha nisy varavarana teo dia arodany le varavarana dia asivy briky vety vaovao asivy rindrina vaovao azonao ve le sary raha mbola misy varavarana mako dia mbola afaka isokafana eo fa ny tena tsara esory le varavarana dia asio briky amin'izay arindrino mihitsy zay zavatra rehetrarehetra zay fidiran'ny devoly eo amin'ny fiainanao zavatra rehetrarehetra zay mety ahazovana amin'io ny devoly eo amin'ny fiainanao akatontsotro zao tenao menina mafy be ahako raha mbola misy lalana ahafahany devoly miditra eo amin'ny fiainanao dia mbola ho possible ho potika fiainana foana ianao mba mitodio amin'ny akaikinao hoe raha mbola misy varavarana eo amin'ny fiainako hoe aza tenena eo fiainany a fa raha mbola misy varavarana eo amin'ny fiainako hoe mbola mety hidirany dia mbola possible ho rava fiainana ary indrino
tenenkeno kaikinao asivrindrina ao dia avy eo takony armoara santony atsika sy avrindrindrina ketraketra dia misy fakotra iny izy vakavakana teto dia apetao armoara eo amin'izay tsisy miditra eo tsona amen manaraka kalasaka nabava afaka hiakatra ianao dia manaratsaka an'Andriamanitra manara azy dia mankatoa azy nitsikiny hoe manaraka ane dia tsotra gagabea nahita n'ity zavatra ity any amin'ny pôle nord dia misy an'ilay antsoina hoe lo inona dikany hoe lo mo ambodi ve lo dia inoy tsara gagabea rehefa mandeha ny ambodia 3 zareo 4 miaraka any amin'ny pôle nord ahitsika loatra hoe any feno la neige fa zao ny zavatra mahagaga rehefa mandeha zareo dia ohatrany hoe lalana anankiray raha hoe misy la neige eo dia ohatrany hoe misy tataka ny tatana teo ampovoan'le la neige ainao satria maninona eo amin'izay nandehanany teo aloha ihany no arahany eto rena aonao ia zany hoe zay nametrahan'le voalohan'ny tongony no ametrahan'le faharoan'ny tongony zay lalany ihany tsy mahita ianao hoe ity indray nisy naka lalana anakay ity indray nisy naka lalana anankiray rehefa miaraka amin'ny tombo zany dia mila mianatra tsika hoe inona ny lalana nandehanany dia iny ihany ny alehako Andriamanitra na irevelenao an'izany ao anatin'ny fona rehefa manaraka amin'ny tompo ka hoy ny tompo hoe manompo za nanompo dia dikan'izay mila manompo koa ianao tsy hoe rehefa manomboka eo aminao dia afaka tsy manompo ny fahadisoan'olona lehibe indrindra dia izy mieritreritra hoe rehefa izy no za tsy miteny hoe manota fa ny zavatra resako hoe manao ny tsy mety ainao ve ny dikany hoe manao ny tsy mety sy manota ny manota dia izay manao zavatra contre an'Andriamanitra manao zavatra fahotana tsotra zao fa natsoina hoe manao ny tsy mety dia izay olona tokony hanao zavatra mety nefa tsy manao ny atsoina hoe manao ny tsy mety dia ny olona zay tokony hanao zavatra mety nefa tsy manao ohatra hoe tokony hanompo izy nefa tsy manompo ny olona tokony manompo nefa tsy manompo dia manao zavatra tsy mety tsy ampanangatana hoe fika amintsika zao manao zavatra tsy mety fa te ilaza aminao mielao amin'ny toerana manao zavatra tsy mety io fa tsy mahasoanao eo avery fandroany mielao iaho amin'ny toerana manao zavatra tsy mety io fa tsy mahasoanao eo aleo foana manao le zavatra mety manarahan'Andriamanitra raha Jesosy ary nanompo iza koa zany no tokony manompo iza raha lasaka nabavy eo ny olona manompo tsy raha vafiainan'izany ny faefatra voalohany ateraka indray faharoa mibebaka amin'ny fahotana rehetra ny fahatelo dia izao manara azy aza manao zavatra tsy mety fa zay tokony atao dia ataovy raha tsy te ho ravy ianao amin'ny fiainana zay tokony atao dia ataovy fahadisoana ny tsy manao ny tokony atao raha loka tokony asiana voatabia aza asinane fa hitanao zany hoe anana maintso maria tsara ve ianao hoe zay tokony atao dia atao menina zay tsy tokony atao dia tsy atao ny fahaefatra farany raha lasaka rabavy dia izao karakarao tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ho tonga sakaizany ianao voalohany amin'izany ny fiainam-bavaka tsisy mpinamana tsy mifampitelefônina zany tsisy olona mifankaty ka tsy mifandray izany raha lasaka nabavy eo ny marika fa mifanakaiky dia ny resaka relation mifandray teneny hoe mifandray hoe amen raha tena kristianina te ho sakaizan'Andriamanitra ianao ny eo akaiky ny tompony raha lasaka nabavy misy
misy toerana malalaka omby anao eo e, misy toerana malalaka anjaranao eo, fa ny fantaniana dia izao, ianao ve mifandray aminy, ianao ve manana fiainam-bavaka. Hoy Jesosy matsy amin'ny mpianany, tsy ataoko hoe mpanombotsononareo, fa ataoko hoe sakaizako, ataoko hoe olona tiako satria maninona, miaraka amin'ny andro aman'alina. Maria tsara ve ianao? Tsy hoe miaraka amin'ny tsy ndraindray, fa miaraka amin'ny andro aman'alina. No fahagoaka lasaka nabavy ho an'ny fifandraisana dia izao, fanajana sy fanomezam-boninahitra. Raha te ho sakaizan'Andriamanitra ianao menaka tahaka ny Abrahama. Abrahama dia olona mpanaja an'Andriamanitra, olona fifandraisana amin'Andriamanitra izy, sady olona tena manaja an'Andriamanitra. Isaky ny misy fotoana ahafahany manaja an'Andriamanitra dia manao fanatitra izy. Ary rehefa manao fanatitra izy tsy mitovy amintsika sy ianao. Ny tsika manakalo majingy. Mariavy ianao hoe ny olona izay tena ho akaiky n'Andriamanitra dia ny olona izay ho hitan'Andriamanitra, ty olona ty tena tia mifandray amiko ary ty olona ty tena olona manaja. Tsy manaja amin'ny hirany fotsiny hoe manaja anao ary tompo fa lehibe ianao, manaja anao ary tompo fa lehibe ianao. Fonako amintsika tsararay avy na mamorokira ohatrany ary ny tsotra be. Manaja anao ary tompo fa lehibe ianao, manaja anao ary tompo fa namonjy ahy ianao, manaja anao ary tompo fa ny fiainako eo ampelantananao, ny ranao nomenao ahy. Dia le refrain, manaja anao, manaja anao. Tsotra be. Fa ny fanajana tsy resaka hoe hira fotsiny, fa fiainana, fanomezam-boninahitra. Ny olona manajana na eo amin'ny tsisy pahita ary izy, raha manaja ianao any amin'ny tsisy pahita any ianao, mbola miresaka zavatra tsara momba. Fa tsy raha vao any amin'ny tsisy pahita ianao mivadika ny film. Eo lohako ianao tena révérend bishop apôtre Aintso. Rehefa any ambadika any ianao, iny zandro kely tena tsy resaky molitra eo. Mariavy ianao e? Fiainam-bavaka, fanajana sy fanomezam-boninahitra, ary farany fanekena. Ifonako aminao, aza miaraka amin'ny olona tsy mifanaiky aminao. Fakatio n'izy ireo. Zay ny tena miaraka e. Tena miaraka ane zay e. Falery le ranabafy miaraka izay ko. Sa falery le rahalahy miaraka izay ko. Zay tena miaraka be mihitsy. Tapika eo izy, varina. Iny le lehilahy fa niaraka tamin'olo-kafa, na iny le vehivavy fa niaraka tamin'olo-kafa. Dia hozy izy, ka tsika isanao ane miaraka e. Dia nanontany amin'izay le lehilahy, tay zany teny taminao hoe miaraka tsika. Tay zany fanaiky taminao hoe miaraka tsika. Inona ny fanekeko taminao tamin'ny fiainana? Raha lasaka nabavy eo. Raha tena te hiaraka amin'Andriamanitra ianao, dia mifaneke aminy. Tongava ianao olon'ny fanekena. Tenikeno akaikinao tongava olon'ny fanekena hoe. Za zany androany tsotra ny afatra ao anatiko ao, tiako zaraina aminao. Raha tianao ny olona tsy ho rava fiainana mandrakizay, aza mijanona an'izany hoe mpivavaka fotsiny zany. Aza mijanona amin'izany toerany hoe zany hoe manamboaboatra fiainana iny dia efa mety zany milaza aminao mbola en danger ny fiainanao. Fa raha ohatra ianao ho ianao hoe Andriamanitra, za te ho karazan'olona tsy ho rava fiainana mandrakizay miaraka aminao, dia tsotra. Tsy olona mijanona amin'ny mahalala an'Andriamanitra manomboka mivavaka. Tsy olona mijanona amin'ny hoe mpianatra ny tompo manomboka manara-dia ny tompo dia manomboka manao dimy dia zany any misy olona ohatrany. Androany izy manao fahafolo-karena ohatra, dia kapitso izy tsy manao. Ny antony mbola tsy niakatra izy tamin'ilay dingana manaraka, fa ny dingana fahatelo dia ilay dingana fitiavana, ilay sakaiza. Ao anatin'ny sakaiza ianao, raha te ho tafiditra amin'izay ianao dia olona tena tsy hoe olona mivavaka, fa olona mibebaka, olona nanolo tena ho an'i Jesosy,
olona manaiky anaja azy ankatoa azy ary olona mifanaiky tamin'ny fiainana ray manontolo olona maka fotoana ifandraisana aminy rehefa nizaka n'ity afatry tia hoe ampianatra ny olona hoe dingana raiky amin'ny roapolo tsy arava dia olona saindrenena resaka fitahina say tsy mety amiko mihitsy le fitahina dia zay ka za ianao miala amin'ny lalako fa misy zavatra teneninao tsy hainao inona le tsy haina raha te ho tahina ianao dia tonga afa sakaizan'Andriamanitra raha te hihinana ianao le tantely sy le te hihinana le ronono dia hoy le mpapakatra hoe mihinana sy misotro ianao ry sakaizako zany hoe rehefa sakaizan'Andriamanitra isika misy zavatra tsy tereny fa ho avy eo aminao ary na iza fahavalo mitady amely ianao dia le sakaizanao no amely azy mariavy ianao hoe ninona planiny fahavalo rehefa sakaizana ianao laza aminao tsy avelan'Andriamanitra ho rava mandrakizay ianao za zany misy rivotra mivavonika dia rehefa niteny pastera hoe misy fanasitrana ny eto androany dia nanomboka nandoroatra be mandoroatra be e dia efa maivana izy zao tsy maninona afaka zany ianao afaka ianao baiboly dia milaza hoe rehefa niala le démonia dia nandoa le zatovo dia ohatr'izany zavatra mitranga taminy misy fanafahana roky sy antanina rena tonga ava tika fa aladeriva amin'iro aleluia jesosy hoany jesosy reno voninahitra miankanabavindray nina pastera ty tanako ty voly be dia tsy afaka miainga mihitsiny tsy afaka miainga mihitsiny tsy afaka miainga mihitsiny afrina zay dia efa teo amin'ny herintaona teo dia mijanona kely fa miverina foana dia teo izy zao herinandro tsy afaka nihetsika mihitsiny dia nahenao neny hoe vavaka ho an-tanana iny dia nakaty dia zao afaka le izy dia mitsangano hoe tena tsy mahazaka na zavatra anankiray zavatra kely ara tsy zaka fa milatsaka ho azy latsaka ho azy io fa tsy mahavita ohatr'izao tsony le manara miorakora mafy